faly dia faly antena mahita tombony niangatana amin'Andriamanitra dia agnatonavagna any ahafahana mizara satria fa amin'ny namana. Ty fifanana ty mahasamihafa anazy teto zany niaraka pratika pratika ny besaka teto ary hitady rehefa mandeha mifanagny anay taloha efa maromaro ny fifanana midirana dia saiky théorie maro dia anao piopi amizay iny mahita ny tena fandehany izy raha ny fahafantarana olona aloha dia saika tafavory maro be aby le lafivalo no seto moa zany tombony be indrindra dia samy mahalala ny campagne ny resaka tantely zay aby dia fantatra ho amin'ny fotoana ohatr'izao ny tantely agnanina manjaka ary izy amizao dongona zay zao tena mbola zava-baovao tamin'any mihitsy izy na le teknika fanaovana anazy sy le tena antony anaovana an'ilay izy. Io zao marobe ny avantage-ny zany hoe anao tsy mila mampiasa zezika hafa ohatra hoe zezika chimique sy sisa fa tonga dia le zava-misy ao amin'ny tambolo foana satria le izy mila hoe ravina maitso ravina maina dia le zavatra misy ao tambolo foana zany no ataonao arahana fotsiny le teknika fanaovana anazy dia iny ihany no mivadika lasa zezika dia lasa mihena zany vola miala aminao dia nefa ny zavatra rehetrarehetra eo ihany afaka avadika tonga dia anaovatra hoe zezika. Fifanana natao hatramin'izay zany isaky hoe miopana fotsiny amin'ny fambolena eny an-tsary ohatra hoe izao fambolena an'ity izao fambolena an'ity fa ty fifanana zay narahana teto ty zany zao dia vita amin'ny atsipiriany daholo mihitsy ny zavatra rehetra eny fa na dia hoe karazana volo io raha hoe votsinjara tanteraka mihitsy hoe ty volo ty dia karazana zavatra mamody izao mitovy karazana amin'io dia tisy ty azo ampiarahana ambolena tisy ty tsy azo ampiarahana ny fanaovana zezika dia hitanay fa betsaka ny zavatra hita hoe ty zay ravina maitso ohatran'izao ty dia mahasolo zezika ure ty zezika ty dia mahasolo MTK. Zay zany mitrozatra amin'izay fa sakafo lafo dia tsy mahavita an'ilay sakafo zay rehefa nahazo an'ilay formation zay dia lasa hoe afaka manamboatra provant ianao tenanao mihitsy le izy tsy dia lafo be zay zany ny zavatra hitako tena tsara dia atao anatin'ilay resaka gestion fitantanana indray ny zavatra hitako hoe hatramin'izay na mitrondro zay zany tsy fenina fa tsy nandray atsoratra mihitsy zay fa ohatrany hoe natao fotsiny dia rehefa tonga mivokatra dia raisina tsy fantatra namantatika ny nahazo tonga rehefa nahazo ny fifanana zay zany dia andray atsoratra n'izay zavatra vidiny rehetra ny zavatra rehetra ampiasaina amin'izy mba ho hita hoe matiafika fa isa nahazo tonga le satria le izy tena asa fivelomana mihitsy.